miara-mitsangana amin'ny fiangonana tompoko. Ho aminareo ny riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo izay mampiombona mampivory antsika eto amin'ity toerana iray ity, mitarika antsika, manazava antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina amin'izao andro noely 2024 izao izay ananantsika aloha hevitra hoe noely fetiny teny. Araka n'izay voalaza amin'ny jaonina toko voalohany 17 manao hoe ny teny no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy teo ny teny dia tsy misy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray azy. La grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu qui nous rassemble en ce lieu, de la part de Jésus-Christ qui nous aime et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous conduit. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux. Pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, qui que tu sois, où que tu sois, chez toi, seul ou en famille, dans ta voiture peut-être, ou dans une chambre d'hôpital, où que tu en sois avec le Seigneur, ce temps de culte t'est proposé, ce temps t'est donné, un temps mis à part avec Dieu, un temps à l'écoute de sa parole, un temps de prière, mais aussi un temps de louange. Donc je vous invite ensemble à lire le psaume du jour, psaume 98, et après les chants, après le psaume, nous allons chanter le cantique 77, Tungindraire Nimoveli. Miarak sikar mafia, ou fiderana n'Andriamanitra, mioby ho an'ny tompo retany rehetra. Velominy ny ovy ka miraha. Mankalaza ny tompo amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feokira, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara, ka mioby ho anatrehan'ny tompo mpanjaka. Amen.
miaraka iombavaka isika eny mioby izay tompo midera sy mankalaza anao satria afaka mankalaza ny noely izay vanim-potoana lehibe namanginao anay olombelona mba anafaka anay amin'ny fatotra maro isan-karazana tsy miafina aminao ireo endrika fifatorana famatorana eo aminay tsirairay avy teraka tamin'ny fomba tsy takatry ny sain'olombelona ianao mba anilo sy anazava ny fiainanay izay raikitry ny azo-pito tonga naneo fitiavana taminay ianao dia ilay fitiavana mandrakizay ary azo antoka fa tsy misy mahasaraka anay tsy misy ahasaraka anay amin'izany fitiavana nasehonao tao amin'i Kristy Jesosy izany ko ampanetretena tompo no anehonay ny fankasitrahana tanteraka araka izany hira izay nivetesinay izany kanefa koa tompo tsy miafina aminao ny fiainanay rehetra trotratrotraky ny ady saina izay mazana dia lany fotoana menomenona sy velotaraina ka tsy manam-potoana intsony hitodiana aminao variana amin'ny fitsikerana sy ny fikomiana hany ka tsy manam-potoana hanenenana sy alana amin'ny ratsy hialana amin'ny fitiavan-tena fitiavam-boninahitra fitiavan-tseza fitiavam-bola na dia mazana aza aniratsirana anaratsiana anitsakitsahana ny zon'ny hafa izany tsy miafina aminao ny tontolo misy anay na firenena lazaina fa mandroso misy amin'izany firenena andalam-pandrosoana firenena farany eo amin'ny filaharana eran-tany dia anjakany izany fitiavan-tena fitiavan-tseza fitiavam-bola fitiavam-boninahitra anaovana tsinotsinona ny madinika ary ny zava-doza indrindra aza dia tsy tsapanay akory ny alalo ny fahaverezanay mirearea ary izahay noho ny amin'izany tsy tsapanay ny alalo ny fahaverezanay raha tsy tonga ianao Jesosy mampafantatra anay amin'izany ko ankehitriny dia mifona izay mivaly atsangano izay mba ho zanaka manoa tantano izay mba ahay fety izany Noely izay ankalazanay ilay teny tonga nofo izany Seigneur Jésus, un jour tu es né dans une crèche mais aujourd'hui tu es présent dans nos vies. Seigneur, remplis-nous de ta vie. Oui, gloire à toi d'âge en âge, le Dieu éternel, qui par la naissance de ton Fils a visité la terre, par la naissance de ton Fils a répondu à l'attente des hommes, par cette naissance bénie, miraculeuse, par cette présence particulière, tu viens éclairer notre nuit. Tu viens nous révéler ton amour, un amour dont rien désormais ne peut nous séparer. Dans la reconnaissance et dans la joie, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons humblement. Et tu sais mieux que quiconque, Seigneur, le monde où nous vivons est si déchiré et souffrant que nous avons plus envie de nous plaindre que de nous repentir, plus envie de te faire des reproches que de nous en faire à nous-mêmes, plus envie de nous révolter que de regretter. Pourtant, nous commettons le mal et causons la douleur. Nous sommes par nature égoïstes, injustes et plus encore méchants.
nous aimons l'argent, le pouvoir et le plaisir temporel au détriment des autres, notamment les plus petits, ceux qui sont sans voix, et même leurs voix sont volées. Nous ne serions pas conscients de la gravité de cette situation si tu nous t'avais révélé toi-même en Jésus-Christ. C'est pourquoi, au nom de ton Fils, nous te supplions de nous pardonner. Pardonner nos fautes. Pardonner le monde qui se détourne de plus en plus de toi. Que ton pardon nous relève en vue d'une libre obéissance. Que ton pardon nous relève et nous réjouisse et nous rapproche davantage de toi. Amen. Zao no fanamparana ny fitiavan'Andriamanitra ho antsika izay mankalaza ny fetin'ny teny, dia izao ary no tenin'ny Tompo ho antsika tsirairay avy. Lazaiko marina dia marina tokoa hoy ny Tompo, izay mandreny ny teniko, izay mandreny ny teniko, ka mino izay naniraka ny manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelohiny, fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. En vérité, je vous le dis, dit Jésus, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie pour toujours, la vie éternelle, la vie en abondance. Chantons les Seigneurs avec le cantique 67, première et deuxième strophe. Ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Afaka mipetraka isika, izao dia tonga amin'ny famakina ny soratra masina isika. Dia angatahana izy ireo ho avy ety amin'oloana ny mivavaka sy ny soratra masina.
Riarivaka Shikituko. Sotra tompony nanomezanao anay zao tompona fofozao sotra am'izao andro famonjena zay nomenao anay zao. Ankehitriny angataka amin'ny fanana masina tompo mba afotsay amin'ireo izay amaky ny teninao mba hifantoka tsara anatin'ny fona tsirairay avy tokoa izay tianao ambara aminay. Izay anambara ny afatra ihany koa tompo mandrosay ny fanana masina mba hiatefa tanteraka ka hiaina ny tokoa zany teninao zany ary izahay rehetrarehetra izay mandre zany teny zany mba ho afanay hiainanay izay teninao zany avosay ny fanana masina ihany koa mba hitoetra tanteraka oamponay izay zavatra tianao ambaraka ho lara-panenao ny fiainanay ny tenina. Amen. Arana Jesosy angatany. Amen. Ny vakiteny voalohany dia hitantsika ao amin'ny Isaia 2:10, andininy 7 ka hatramin'ny 10. Isaia 2:10, atombotsika 7 ka hatramin'ny 10. Akory ny hatsaran'ny tongotry iry mitondra teny soa mahafaly, ery atombotry tendrombohitra sady mitory fiadanana. Dia izay mitondra teny soa mahafaly sady mitory famonjena. Eny, izay manao amin'ny zoina hoe mpanjaka Andriamanitra aho, injay ny feo pitilinao, manandratra ny feon'izy ka miara-mioro, fa ho faly izy mahita mifanatry maso ny odian'i Jehova ozy maniziona. Velominy ny obo ary fitoeran-drava eny amin'ny Jerosalema, fa Jehova efa nampionina ny olony sady efa nanafitra ny Jerosalema. Jehova efa nampiseho ny sandriny masina teo imasin'ny firenena rehetra ary ny farany tany rehetra ahita ny feo famonjen'Andriamanitsika. Mbola ho toizatsika ny famakiana ny teny, izany dia ho hitantsika eo amin'ny Hebreo 1:1 ka hatramin'ny 9. Hebreo 1:1 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy fanao samihafa, dia amin'izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany, izay voatenany ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariany izao tontolo izao, izy koa ny famirapiratany voninahitra sy ny endriky ny tenany indrindra, ary miazana ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka amin'ny fahotana izy, dia nipetraka teo amin'ny tanana kavanany lehibe any amin'ny avo, ka natao tsara noho ny anjery araky ny nandovany anarana tsara noho ireny. Fa anjely iza no mba nilazany hoe zanako ianao, izao niteraka anao androany, ary koa izao no rainy, ary izy ho zanako. Ary raha mitondra ny lay matoa ho amin'izao fiainana izao indray, dia hoy izy, ary aoko ny anjerin'Andriamanitra rehetra hiankohaka eo anoloany. Dia mbola toizatsika famakiana ny teny dia ny filazantsara nosoratan'ny John, filazantsara nosoratan'ny John 1:1 ka hatramin'ny 9. Naran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra, ary izao na dia iray azy. Izy no siam-piainana, ary ny fiainana ny fanazavana ny olona, ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina,
fa maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy nirain'Andriamanitra John no anarany. Izy tonga ho vavolombelona anambarany mazava mba inoany ny olona rehetra no ny teniny. Fa tsy izy anefa no ilay mazava, fa tonga ho vavolombelona anambarany mazava ihany izy. Toa ny tena mazava izay mazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany aminazy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nome hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa naterak'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. John nanambara azy ka niantso hoe izy ny lazaiko hoe izay avy aoriako dia efa tonga eo anoloako satria talohako izy. Fa tamin'ny fahafenoana no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahitan'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanak'ilay tokana izay ao an-tratrany iray, izy no nanambara azy. Amen. Eo am-pitsanganana no anaovantsika ny hira voalahatra. Nous chantons debout le cantique FFPM 71. Mbola ivavaka isika heny tokoa tompo matoky izay fa ny teny izay hotoriana ambara eto dia teninao, teny avy aminao manambara ny afatry ny Noely, koa dia ampio tario izay iandray izany ampifaliana, ampitiavana, anjakan'ny fiadanana amin'ny fiainanay. Seigneur, oui, nous ayons confiance que c'est toi qui parles aujourd'hui à travers ton serviteur,
pour que nous puissions goûter de manière particulière la joie de Noël, cette fête de l'incarnation, ton Fils qui est devenu humain, vivre parmi nous pour porter nos fardeaux, quelles que soient ses formes, mais pour que nous puissions vivre la liberté, parce que si ton Fils qui nous libère, nous sommes réellement libres. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Petraka tsika riavana. Dia faly miaraba, mamerina ny araba indray amin'izao Noely 2023 izao izay mitondra ny lohateny hoe fetin'ny teny. Arabaina tratra ny fetin'ny teny. Fetin'ny teny sao dia diso ianareo tsy hoe fetin'ny reny fa fetin'ny teny, fête de la parole incarnée. Fa maninona tokoa moa mankalaza Noely tsika ny vaky teny dia tsy misy tranon'omby, tsisy magy, tsisy mpiandriondry, fa misy crèche sapin zay ararotiky ny teny azy. Ny fiangonantsika dia ao anatin'ny église verte, dia manao efa tsy le tapahana intsony itony fa azo maniry io avoaka eo ivelany dia averina eto amin'ny heritaona, satria église verte isika. Ary manan-talenta ny fiangonantsika satria izy ireo no nanamboatra izao avy amin'ireo zavatra efa simba à partir des récupérations des bois récupérables. Dia ho an'ireo izay manaraka amin'ny hainao manjery ho antsika ireo dia afaka ampitaina any amin'ny rehetrarehetra any, satria loalarana foana ny fiangonan'Andriamanitra eto amintsika no amin'izany manaja ny tontolo iainana. Amin'ny heritaona ireo irariana fa ho lava dia para-piverin'ny tompo eny amin'irao lanitra mety efa mba ery manaka-danitra. Mankalaza ny fetin'ny teny isika satria mahagaga tokoa ny fa ny filazantsara na ny teny rehetra zay novakiana teo na hatramin'ny omaly dia miresaka teny. Omaly ho an'izay teo za tsy teny hoe izany teo, fa raha ny teny ny anjely tamin'ny Maria hoe aza matahotra fa efa nahita fahasoavana tamin'Andriamanitra ianao, indry hitoejaza hiteraka zazalahy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy. Izy ho lehibe ka antsoina hoe zanaky ny avy indrindra, ny tompo Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'ny Davida. Anjaka mandrakizay izy dia teo Maria ny lasa ny fanontaniany hoe ahoana no hatanterahany izany, satria izao ny sakana. Izy mbola tsy manambady. Faharoan'izay izy tsy tadidinareo ilay faharoa, tsy taranaky Davida. Ahoana no hatanterahany izany teny izany izay efa nampitondrana arivo taona maro hoe hiteraka zazalahy anjaka avy amin'ny taranaky Davida, nefa vehivavy virjina no hitondra azy. Dia eo ny ireo mieritreritra ny tena no moderna, tsy possible zany, tsy azo ekeny zany, tsy ho tanteraka noviany zany. Ary Maria tao anatin'izay dia hoe ahoana no hatanterahany zany, ahoana re no hatanterahany zany fa tsy nahalalalahy aho. Dia ny anjely ny teny hoe asan'ny fanahy masina zany. Ary rehefa asan'ny fanahy masina zany dia tsy maintsy tanteraka, satria lay fanahy masina no nahatonga n'le teny ho tonga nofo, nahatonga n'le zaza tao akibon'ny Maria, fa mbola vokatry ny teny izay nomen'ny Josefa any Maria, satria nahatonga ny Jesosy ho taranaky Davida dia tsy avy amin'ny Maria fa avy amin'ny Josefa. Ka izy nampiakatra ny Maria ho vadiny, saika mba hametrapetraka azy mangingina ihany izy ohatry ny fanao eto afa-baraka ry zalahy fa atao ahoana ity. Fa ny teneniny
anjely io zay le zaza ao akibon'ny Maria dia avy amin'ny fanahy masina fa mila teny avy aminao koa mba hatateraka an'izany fananiana izany hoe taranaka Davida io dia io Josefa nanaika nampiakatra ny Maria ho vadiny ny teny tamin'ny raisiko ho vadika anao izay teniny Josefa izay no nahatanteraka ny fanekena ny fampanantenana taloha lasa taranaka Davida Jesosy fa raha avy amin'ny Maria izy ka mbola hoe avy amin'ny fanahy masina aza le zaza dia tsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra ary izay no mahatonga ny hoe manandanja ny teny nomena teny raisina ary tsika reo dia olon'ny teny voateraka atao batisa dia misy fanekena ataon'ny ray aman-dreny teny omena zany mpandray fanasan'ny tompo misy teny omena mpivady dia misy teny ifanomezana ary zay mampiorina ny tokantrano tsy le hoe hoentiny ety amin'ny altara dia atao eo nefa atonga ny trano any dia tsy mifampihaino akory fiarahamonina le teny nomena natao teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ny mampiorina ny atao hoe tokantrano izay ny mampiorina ny atao hoe firenena mampiorina ny fiangonana teny sarobidy ao anatin'ny fifidianana na ny aty na ny any na ny ery manahoana ny fanajana ny tenyny olona dia nefitsika kristianina mankalaza ny fetin'le teny nefa na itsika raha miteny tsy mahatazona ny teny miroa teny hafa ny teny atsy hafa ny teny aroa mora vidiana ny teny ny kristianina ny fiangonana FPMA ex Marseille mankalaza ny fetin'ny teny dia malala an'izany hoe zava-dehibe kay ny teny raha iverenantsika ny vaky teny anio amin'izao androny Noely zao ny anio mantsy dia zao fa ny androany efa lasa ndretsika malagasy tsy mahalala ny tenitsika des fois on est des transgenres on maîtrise les langues des autres mais la nôtre on le sait pas c'est une sorte de transgenre koa zany zavatra zany dia anio ho avy présent continue fa ny androany efa lasa teo ary Noely ny fiteny amin'ny teny malagasy fa tsy krismasy rehefa nampitenen'Andriamanitra io le teny zany rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny satria Andriamanitra dia Andriamanitra miteny hiavahany amin'ny sampy ny sampy mona tsy miteny ary rehefa miady ny olona dia zao tsy mifampiteny zay mazava-dehibe azy ary zay no ankalazantsika n'izany hoe fetin'ny teny zany rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samy hafa Andriamanitra miteny foana na inona vanim-potoana na inona zavatra miseho dia miteny foana izy misy fotoana zay tsy nitenenan'Andriamanitra mihitsy dia teo anelalela ny valam-potoana ny Malakiasy ny nahatongavan'i Jesosy tena tsy miteny Andriamanitra ary rehefa tsy miteny Andriamanitra zava-doza zany hitantsika ny nanjoany zanak'Israely dia nampiteneniny tamintsika kosa ny zanany zany hoe amin'izao fotoana izao dia manohy miteny ihany Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny zanany ary io teny io dia miazona izao rehetra izao miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny tsika laim-panao hoe itsika mijoro sy mandeha ohatr' izao dia ny herin'ny tenin'Andriamanitra no mampijoro atsika sy miazona atsika fa tsy les cellules qui nous composent, même elles sont là, nos cellules, mais c'est la force de la parole qui nous soutient, qui nous tient, qui nous conduit. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes et il leur a parlé souvent et de mille manières. Dieu, il parle, il ne cesse pas de parler. Dieu nous a parlé par son Fils maintenant, en ces jours qui sont les derniers. Mais par cette parole aussi, parole puissante, que Dieu soutient le monde. Raha manaraka nivaky teny teo tsika nivaky teny voalohany amin'ny Isaia 2:17 dia izao no voalaza hoe akory Isaia zany mahita faminaniana dia zao no fijeriny akory ny atsara ny fandehany ry mitondra mitory na hoe mitondra teny somafaly zany hoe ny olona mitondra ny teny somafaly dia zao tsara milaza fiadanana mitondra teny somafaly sady mitory famonjena eny miteny
amin'ziona hoe mpanjaka Andriamanitra raha nanaraka ny vaky teny teo nareo dia miverimberina le teny ary raha nanomana an'izao toriteny izao a dia nandany tena hoe inonandray moa zany nitoriana satria hito vaky teny izay voalahatra ho antsika hito a efa tamin'ny taona 2005 amby a 2013 amby 2014 amby 2017 amby 2020 amby amin'izao 2013 amby zao a dia io foana ny verina ary amin'ity taona ity ana dia mbola io 2005 2013 2016 2019 2022 2023 2024 c'est les mêmes paroles dia rasa ny saina efa nitoriana tamin'ny herintaontsika dia hoe ny teny tonga nofo tao aloha maromaro le izy dia hoe amin'ity hoe inona nangatagata amin'ny tompo dia hoe anao fetiny teny fa mba jerevony fa miverimberina ny teny eo amin'io teny io dia ho hitantsika n'io zany akory ny atsarany ry mitondra teny somahafalo Isaia. Dans l'évangile du jour, le mot parole est répété plusieurs fois. Et la parole dans ce texte a des qualités particulières. Je vais diviser en 3 parties. Ny teny dia Andriamanitra, la parole est Dieu. Et deuxième partie, la parole se déplace, c'est-à-dire que dans la parole, il y a toujours des actions. Parce qu'en hébreu, le mot davar, qui a donné parole en français, teny am teny malagasy, elle est à la fois parole et action. C'est jamais séparé. Quand Dieu dit, il le fait. Ary zay ny tianao ataona amin'Andriamanitra, zay no ankalazantsika zany hoe fetiny teny zany hoe io teny io tsy tenitenenina foana, teniteny foana. Fa rehefa miteny misy hetsika, il y a une action. Et Dieu, quand Dieu dit, il y a toujours quelque chose. À la création, il dit que la lumière soit, la lumière fut immédiatement. Ary zay koa no hitaizan'Andriamanitra antsika kristiana hoe ny ankalazantsika an'izany fetiny teny zany hoe aika io teny io ka manandanja, ainao an'izay mahazo azy. Zay ny teneniko ao atokantranao rehefa miady mpivady dia tsy mifampiteny ka papa et maman bon, des fois des petites tensions, pas des grandes tensions. On ne s'adresse pas la parole. Efa misy olona mahasosotra ny olona dia tsy miteny izy, metitra ery izy dia mivoaka riny ray. Mamperitreritra antsika zany. Troisième partie, c'est que il y a toujours des actions, ou des conséquences plutôt, ou des effets. La parole a des effets. Dia zay zany no jerentsika amin'izao aladiny Noely, zao Noely 3 sy 20 izao. 3 sy 20. Ny teny hoy ao dia Andriamanitra, araka ny vaky teny teo tsy zany no miteny azy. Ny teny dia Andriamanitra, la parole est Dieu. Raha vakinareo ny jaonina toko voalohany teo dia hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Dia manampy an'izay ny Hébreu toko voalohany 9:7 zay efa naverina vakina tamintsika teo hoe miazona izao rehetra izao le teny. Rariny zany raha mankalaza ny fetin'ny teny isika, satria ohatra mankalaza ny fetiny ray isika ary misy manao hira mihitsy azy, minao fa haitsika ny dado aona moa le hira loharano ny fiainako, tsy dia mahay mihira fa tsy zay, masoandro amam-bola ny fiainana, zany hoe masoandro amam-bolana zany dia ny mievinina matoza teto amin'ity tany ity dia teo dada. Dia rariny raha ankalazaina ny fetiny ray. Fa raha mamaky ny vaky teny eo tsika dia zao hoe
aika tsy dada ihany fa dada koa aza no foronina fa ay le teny no ny aviny zao rehetra zao fa tsy nisy mihitsy zao rehetra zao raha tsy tao ny teny zay hoe mila mankalaza ny fetin'ny teny dia manao fetiny ina koa le fety malaza be ino vadino miaraba azy loza mihitsy volana me eo izy fetiny reny malatsiny am'izay reny aza adino zala hoe ka hoe fetiny reny ka tsy masaka malatsy manao zala satria tsy zavaviny re zany dia misy nanao hira hoe afa ihany mama satria nahoany neny no hafa nitondra voaka sy volana kibo dia rehefa mandinika ianao dia marina fa mama nitondra voaka kibo sy volana fa le teny no ny andohany zavatra rehetrarehetra ka rariny ny teny nanome aina fahavelomany neny fa ny teny dia aina vaky teny andiny faefatra mivaky tenintsika teo verset 4 la parole est vie tao aminy ny fiainana ary rehefa milaza fiainana eto izy quand on dit la parole est vie c'est pas le mot bios mais biologique c'est pas le mot psyché manome fofinaina fahavelomana fa zoé aina mandrakizay ary ny ananantsika hoe fiainana mandrakizay io mantsy avahantsika eritrerentsika hoe le biologie vie biologique ny fiainantsika eto inge tsy maintsy hijanona tsy le psyché fofinaina mialy io fa le zoé le ain'Andriamanitra dia ny teny no manome tsy hoe aina tsy hoe manome aina ihany ny teny fa aina mihitsy tao aminy fiainana ary tsy vitany hoe aina na fiainana ihany ny teny fa fahazavana ary ny fiainana no fanazavana ny olona cette vie est lumière et cette parole prodigue aussi de la lumière mampalahelo aneny hoe ao anaty miraparapa ao anatin'ny aiziny tanareo mba mijery fahita lavitra etseroa dia zay tamin'ny akabaka migrevy ny mpianatra satria hoe tsisy asa afaka baka ianao dia inona no azo amin'izao ny olona makabaka ao anatin'ny aizina labozia no mijery anao ohatr'izao dia mba eritreretintsika ireo nge hoe miraparapa ao anatin'ny aizina zany fa ny teny dia manome zany fahazavana zany koa ary ny fiainana no fanazavana ny olona io teny io koa dia zao tamin'ny fahafenono no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana miampy fahasoavana zany hoe le teny koa dia feno fahasoavana maly ny vaky teny dia tonga ny anjely ny teny tamin'ny Maria hoe arahaba ry lay no asoavina zany hoe gracieux la parole est pleine de grâce et de vérité selon le verset 16 zay ny tapany voalohany zany hoe ny andohany zao rehetra zao ny teny manome aina ny teny manome fahazavana ny teny fahasoavana ny teny fahamarinana ny teny amin'ny vanim-potoana amin'izao zay tsy fantatra ntsony hoe inona marina inona ny diso zavatra marina hainy olona mamadika azo diso ary zavatra diso ohatra ny toa marina dia raha vao tsy eo le teny misy fahamarinana sy misy fahasoavana dia mety tongana ny tontolo misy atsika ny faharoa ary dia izao io teny koa araka ny voalaza teo hoe amin'ny teny hébreu dia hoe davara dia teny rea teny mamela teny misy aina misy fahazavana fa tsy maintsy arahana hetsika elle est toujours suivie des actions une parole en action la parole se déplace misy mouvement misy hetsika tsy misy hetsika zany raha tsy eo ny teny Paul l'apôstole natakatra zany en lui le mouvement le premier moteur maly dia ny teny tsika miainao amin'ny fiarahamonina dia misesta be mialatsiny amin'le teny fa zay no atakarako azy
Zay cartésien, zay tsy mino raha tsy mieno, zay tsy mino raha tsy mahita. Dia nefa io Descartes zay niteneny io, dia io no namoaka ny atao hoe la preuve de l'existence de Dieu. Misy ny atao hoe preuve, inona ny ilazana azy hoe relation de cause à effet. Raha misy effet dia tsy maintsy misy cause, dia iza zany ny cause première. Descartes niteny zany, nefa ny olona amin'izao dia mampisezy zay cartésien zay tsy mino, dia iny keo tsika malagasy dia za tsy mino an'izany raha tsy mahita. Alors que Descartes, il a même la preuve ontologique hoe raha misy ohatrany hoe atody sa akoho sa mariny raha tsy nino izy ahoana no atanteran'izany tsy nahalalala marina ny eny teniny satria izy tsy akoho. Elle n'est pas une poule pondeuse. Une poule pondeuse tsy mila lahy fa manatody lava eo foana. Fa tsy maintsy misy lady izy tsy tanteraka izany dia Andriamanitra miteny hoe amin'ny alalan'ny fanahy masina no anatanterahana an'izany teny izany. Ny preuve de l'existence de Dieu par Descartes koa dia zao hoe fa ahoana ary ny olona ny miaspire ho tsara, na ny olona ratsy ny eto tany le mpanao ratsy reny na Hitler ara dia mieritreritra mba te-hanao tsara. Dikan'izany raha maniry ho tsara ny olona dia misy tsara, le bien suprême zany eo ambony eo dia tsika kristianina milaza an'izay ho Andriamanitra. Ny teny dia misy hetsika fa tsy mijanona ho teny fotsiny eo. La parole se déplace, la parole il y a un mouvement. Dia izao le izy. Ny hetsika voalohany io teny io, au début, la parole est tournée vers Dieu. Zay ny andininy amin'ny voalohany teo hoe ilay teny dia nitodika tamin'Andriamanitra raha mamaky andiaminareo. Ilay teny dia mitodika amin'Andriamanitra. Hitanao zay ny mahatonga ny olona hoe rehefa mifampijery, mifampiteny, mifampiaraba dia mifampijery, mitodika. Misy mouvement, misy hetsika. Et cette parole venait dans le monde, tsy hoe any an-danitra any izy dia faly mahafinaritra be any fa tonga tetỳ amin'izao tontolo izao izy. Ny teny no tena fahazavana ary tonga tetỳ amin'izao tontolo izao misy hetsika foana. Andriamanitra tsy nijanona tao amin'ny toerany fa tonga tetỳ amintsika. Ny kristianina koa tsy natsoina hijanona amin'ny toerana anankiray fa manatona ny olona. Zay maha-olombelona azy, olona misy mouvement, misy fanatonana. Tsy olombelona efa maty ny olon'olo foana mihidy ao amin'ny fonja misy azy eritreretina, moi je suis là, je suis bien dans mon coin. La parole se déplace. Elle venait dans le monde. Ari, elle était dans le monde et elle est venue chez elle. Mais les Juifs n'ont pas reçu cette parole. Tao amin'izao tontolo izao ilay teny. Ary izy no naharina izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga teo amin'ny taniny izy. Na hoe tonga teo amin'izao tontolo izao izay anazy fananany fa tsy noraisiny ny mpiray firenena taminy. Elle est devenue chair dia tonga teny. Tanao izay le etsika izay, tsy hoe teny le teny dia eo izy fa tonga olombelona izy. La parole est devenue humain ou humaine. Lay teny dia tonga olombelona ka niara-nonina taminay ho Jaona amin'ny tantarany filazantsara. Elle a planté sa tente parmi nous. Lay teny dia tonga olombelona ka niara-nonina taminay, nitoetra niaraka taminay. Zay no herin'ny tenin'Andriamanitra, tsy mijanona amin'ny toerana iray fa misy hetsika, misy mouvement, parce que la parole elle est à la fois parole avec des sonorités, mais aussi parole en tant qu'action et mouvement. Raha izany ary dia zao, raha zay lay teny, dia io teny io dia tsy maintsy misy vokany. La parole a des effets ou elle n'a pas des effets. Raha mihaino ny tenin'Andriamanitra ianao zany na mandray an'io teny io dia zao tsy miala maina zany. Na ianao mandray azy na ianao tsy mandray azy fa misy vokany foana ny tsy fandraisanao azy. Et nous avons vu hier, parmi les gens qui ont été destinataires, qui étaient destinataires de cette parole, quand les mages ont annoncé la venue de Jésus, Hérode a entendu, comme tout le monde. Mais il n'a pas reçu. Et vous savez ce qui s'est passé, ce qui s'est manifesté, vous pouvez voir dans les archives profanes, qu'il a tué tous les garçons. Il a tué les membres de la famille.
Zany hoe rehefa tsy raisiny io teny io a dia misy vokany eo amin'ny olona fa azo antoka fa vokany ratsy. Tsy afaka mihitsy zany hoe ça me donne pas, ça me fait. Non, il y a toujours des effets. Le fait de ne pas recevoir cette parole. Sur le monde, sur les siens, ils ne l'ont ni connu, ni accueilli. Tonga teo amin'ny tany ilay teny fa izy tsy noraisiny mpiray firenena taminy. Sur celles ou ceux qui l'ont reçu, kosa nefa, ho an'izay nandray ny teny, ceux ou celles qui mettent leur foi en son nom, reo zay nino azy, dia tonga zanak'Andriamanitra, né de Dieu, capable de voir sa gloire, et c'est au milieu d'elle et au milieu d'eux, de ces gens-là, que la parole a planté sa tente. Kanefa izay rehetra nandray azy ary nino azy dia nomeny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra, izy ireo dia nateraka tsy araky ny fomba n'olombelona, miakina amin'ny sitrapon'ny lehilahy fa araky ny fomba n'Andriamanitra. Zany hoe lasa zanak'Andriamanitra ilay olona, dia isika izao zany. Tsy vokatry ny fahalalan'ny olombelona na satria tsika zanaka kristiana na satria tsika nitaizana tao amin'ny fiangonana, tsara izany, fa Andriamanitra no nanangana antsika ho zanany, ary raha izanany tsika dia mpandova mandrakizay. Oui, chers amis, dans ce texte que nous venons de lire, il s'agit de la parole incarnée, et cette parole, d'où elle vient, et elle a des effets, et qu'elle a sur chacune et chacun de nous des effets. Et ça me fait penser aussi à une prophétie de Ésaïe 55 que vous connaissez tous. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, ils n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit le Seigneur. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyée. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie et tous les arbres des champs battront des mains. La parole qui vient de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Fin de citation d'Ésaïe 55. Tonga eto amintsika ary zany teny zay Andriamanitra fototry zao rehetra zao, ny eviny zao rehetra zao. Misy hetsika miteraka hetsika eo amin'ny tsirairay. Ny olona zay niantefany zany teny zany dia misy vokany. Maria omaly raha tonga teo aminy zany teny zany dia nanaiky izy hoe aoka ho tanteraka amiko izany teny izany, dia fatatsika ny tantara. Tsy tetotsika raha tsy nanaiky Maria, tsy tetotsika raha tsy nanaiky Josefa, fa amintsika izao kosa no atefany zany teny zany, dia mba olona mankalaza ny teny, olona to-teny, olona manaja ny teny nomena, olona tsy miroro teny. Ny kristianina mankalaza ny Noely 2024. Ho antsika ary ny tenin'ny Tompo amin'izao fotoana izao. Fiarahamonina toy inona no tiantsika hatsangana? Quel monde, quelle société, quelle église, quel foyer? Ny teny irery ihany no manome aina. Marary ianao, aina ho an'ny zay mahazo azy izy, ary famelombelemo anany nofony rehetra. Reraka ianao, mampahery ny teny. Ninona endriky ny fahafatesana dia ny teny mamelona, ny teny mampitraka, ny teny manosika. Firy ny olona eo anatin'izany hoe au bord de la déception. Mais quand une parole prononcée est adressée, la personne se relève. Isika izao indray no solombavan'Andriamanitra.
iraka solon'i Kristy mitondra izany teny mamelona izany. Eo amin'ny fiarahamonina izay mitotongana dans un monde chaotique, Dieu nous appelle à être son ambassadeur, porte-parole, des paroles qui redressent, des paroles qui relèvent, des paroles qui consolent, des paroles qui prodiguent la paix là où le monde s'embrase. Sika izao mankalaza an'izany fety zany tsy hoe fety fotsiny. Rehefa avy eo tsika hihinana gisa sy gana sy ohatrany bravo atao. Fa ny fankalazana an'izany teny zany eo amin'ny tokantrano ao, rehefa mba tena nomena re dia mba ekeo e. Aoka ifampieno amin'ny tokantrano ao, miteny anankiray, sa tsy teny hoe madama na ramose, tsy tapaka akory ny tenin'ny madama sy ramose dia indray mamaly. Le teny teo raha nanaraky nareo oui, la parole est tournée vers Dieu. Jésus est tourné vers Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une face à face, il y a une écoute bienveillante. Ah, zay ny tiana ho lasaina. Aïe, zao ary ny a. Indraindray na mpivady io, na mpiray-tapo io, entre sœurs, frères et sœurs, même au sein de l'Église, au sein des sections, des samples, dans la société, on ne s'écoute plus, on ne se parle plus. Même quand on parle mal. Alors que nous avons un privilège d'avoir cette parole. À partir de cette parole, le monde existe et le monde est maintenu. Waouh! Zany natao hoe saint graal hoy izy ny fitenenana. Meko ao anaty teninareo ny herin'ny teny. Maly zay dia ndresaka an'izany herin'ny teny zany valeur performative de la parole. Misy effet. Misy olona reraka ange hoe tsy voatery tsy maintsy mamoaka soratra masina ohatran'izao fa reraka izy dia miteny je suis avec toi. Amin'izay teny zay dia ay. Zany mba tiako zarana aminareo zany ny asanay mpitandrina kely dia kely ahoarina amin'ny asanareo rehetrarehetra. Fa manoloana ny olona indray diso ina tsy fantatra intsony natao. Tenin'Andriamanitra, teny mampahery. Dia izay nefa tsy mijanona ho an'ny mpitandrina sy mitondra fivavahana rehetrarehetra any fa isika rehetrarehetra izao nataon'Andriamanitra hoe iraka solon'i Kristy, solombavan'i Kristy any amin'ny toerana izay misy antsika any. La parole faite chair qui habite parmi nous. Dia isika izao no manana an'izany. Fa miova. Zao rehetra zao tsy nisy fa à partir de rien la parole dit que la lumière soit et la lumière fut. Eo amin'ny fiainantsika eo indray misy fahabangana eo, tsy volany mameno an'io fa teny. Na tsy manam-bola ary ianao mivady fa afaka mifanoana hoe eny ekirseria na bokintsika na clé maina dia miaraka foana. Zany ny fanekena teo amin'ny tokantrano. Dia za miteny foana indraindray tsy boka akory ary fa misy eczema hitanao le misy dia fa baibay lasa. Fa io teny io no tena averiko ihany izy à force de me répéter. La parole est précieuse. La parole de Dieu et aussi nos paroles à nous. Hita maly zany ny tenin'Andriamanitra tanteraka hoe lasa bevoky Marie. Fa tsy tanteraka iny raha tsy nisy tenin'ny Josefa napiakatra ny Marie. Et là, la parole de Dieu qui devient une parole humaine et nos paroles à nous qui deviennent paroles de Dieu. Waouh! Dia mitandrinatsika amin'ny teny. Mitandrinatsika amin'ny teny enona. Aza mba mieno an'ireny fidio ny namana aza mieno teny rehefa hita hoe dainky dia tapeno ny sofiny hoe tsy andany fotoana amin'izany. Pourquoi je sature mon cerveau, ma vie avec des paroles qui n'ont pas de sens, mais gravées dans nos vies, dans nos cœurs, la parole qui structure, la parole faite chair selon la traduction ancienne, mais la parole qui est devenue humaine. À Dieu seul soit la gloire. Amen.
izay irany antokopira izay koa no mitaonantsika amin'ny fanekempinoana izay iarahantsika amin'ny fiangonana kristianina maneran-tany dia eo am-pitsanganana no anambarantsika izany. Izany dia araky ny tsanta Oui, pour que nos amis qui suivent sur les réseaux sociaux puissent nous suivre. Voilà la raison des techniques. Mideranao zahay ry Andriamanitro, manaiky anao tompo zahay. Ny tany rehetra dia mitsaoka anao, ray ny mandrakizay. Mideranao ny anjely rehetra, ny lanitra sy ny rehetra ho aminy. Kandriana ny voninahitra ao. Miteranao ny apôstôly rehetra, miteranao ny mpaminany rehetra, miteranao ny martyra rehetra, ny fiangonana eran'izao tontolo izao manaiky anao, ho manam-pampanavandana tsy hita fetra, sy ny zanakao ilay tompony voninahitra, ary ny fanahy masina mpampionona ny fo. Ianao ny mpanjaka ny voninahitra, ry Jesosy Kristy io, ianao ny zanaky ny ray, zanany mandrakizay. Raha nan'olo tena monjy ny olona ianao dia tsy nolavinao ny ateraky ny veritsiny. Rehefa nandresy ny herin'ny fahafatesana ianao dia nivahanao ny fanjakan'ny lanitra mba hidirany mino rehetra. Mipetra eo an-tanankavanan'Andriamanitra ianao eo amin'ny voninahitra ny ray. Ninjahay fa ho avy ianao ho mpitsaranay, isanandro dia mankalaza anao zahay, ary mioby ny anaranao zahay mandrakizay. Amen. Ho fiomanana amin'ny fandraisana, ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra zany dia entanina ho vonina amin'izany na nitondra taratasy fandrana na tsia, dia izay fanekempinoana izay koa no mitondra tsika ho amin'ny fanasan'ny tompo, dia mpandray fanasan'ny tompo rehetra zany dia asaina ary mandritra ny sambasamba zanahary no andro son'ny mpiandraikitra ety amin'ny laona, reo diakona tokony anjara sambasamba zanahary. Oh
zay iry zay koa no mitondra antsika amin'ny fanasan'ny tompo ny fandray fanasan'ny tompo rehetra no asaina amin'izany ary ny tompo no manasa antsika koa fifaliana koa ny fiangonana FP Marseille no miray latabatra aminao dia atsika angataka ny fanahy masina. Andriamanitra rainay tsara indrindro mba hidino ny fanahinao masina ka hiasa aminay mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy dia ho anao Andriamanitra raitsy to ao amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra ho mandrakizay. Amen. Izara ny mofo sy ny kapoaka ny tompo ary amin'ny fotoana voatondro dia hiaraka hihinana sy hisotro isika amin'izany. Ny raha voalahatra natao fitopolo dia izay voavy mandray zany dia mipetraka dia amin'ny fotoana rehetra no iarahantsika mihinana. Les diacres vont servir les deux espèces et quand vous serez servis, vous pouvez vous asseoir et à un moment donné, on va communier ensemble. Chantons les cantiques 70, Izamu Yuzazakeliu.
Samy nahazo avokoa ve tsika rehetra tomboka est-ce que tout le monde est bien servi hiaraka hitsangana aritsika ary raha mbola teo ampisakafoanana Jesosy sy ny mpianany dia nandray ny mofo izy koa rehefa nisaotra izy dia novakiny ary ho izy tamin'ny mpianatra raiso hano ity no tenako. Amen. Ary toy izany koa raha nandray ny kapoaka izy ka rehefa nisaotra dia natolony azy ireo ka nataony hoe ity ilay raha anorenan'Andriamanitra ny fanekem-pihavanana izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka ataovy izao ho fahatserovana naoviana no misotro ianareo. Amen. Izao no afatra avy amin'ny tompontsika ho an'izao rehetra, antsika rehetra ny iray latabatra taminy. Satria ny teny no manome fahazavana, dia ianareo no fahazavan'izao tontolo izao hoy ny tompo. Tsy azo afenina ny tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra, ary tsy misy mampirehatra jiro ka ametraka azy eo ambanin'ny vata famarana, fa eo ambony fitoeran-jiro no ametrahany azy mba hanazava izay rehetra ao an-trano. Aoka miratra eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka nomeza ny voninahitra an'Andriamanitra izay irainareo any an-danitra. Mandehana amin'ny fiadanan'ny tompo. Amen. Ho fanatazana ny kapoaka sy afahantsika koa manao rako fisaorana dia ny hira voalahatra 7:20 no ataontsika. Reto koa ny feon'ny anjely. Thank you.
misaotra an'andriamanitra isika satria afaka niombona latabatra taminy a zao dia miroso amin'ny filazandrarahany fiangonana. Aza matahotra ianareo fa indro fifaliana lehibe ho an'ny vahoaka rehetra no lazaiko aminareo fa mpamonjy ny toeraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Izany teny izany tompo no entina hiara-banantsika amin'izao fotoan-dehibe hafaliana lehibe izao no fahatongavany ilay zanak'Andriamanitra ho nofo. Andriamanitra mihitsy no nanolotra ny zanany ho fanomezana ho antsika. Io zanany tonga olombelona io no fototry ny hafaliana izay ifampizarantsika anio. Ko ampifaliana lehibe no hiaraban'ny ray aman-dreny mpitandriny, ny biraon'ny fiangonana ary ny komity, ny atsika rehetra izay tonga itona, atsika rehetra koa izay manaraka atsika amin'ny tambazotra. Ka dia mirary noelo hitondra fiadanana, fifaliana, famonjena avy amin'ny Jesosy mpanjaka isika mianakavy. Misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina zano andrenandrasana isika nitarika atsika amin'ny fitombo vavahana mitondra ny hafatra avy amin'Andriamanitra ho atsika. Dia misaotra ihany koa ho andreo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Fandahara atsika isan-kerinandro dia reto avy ary ny daty mila tadidina. Fandaharantsika isan-kerinandro dia toy ny mahazatra fiangonana dia manomboka amin'ny 10 sasany isan-kalahady. Misy ny formation SAP KNPL izay hanasana ny rehetra isan-kalaroby. Ny pazaba Bibla dia isaky ny asa zoma hanasana ny rehetra ihany koa manomboka amin'ny 20 ora arivo. Ny asa fanatsarana ny fiangonana dia mizotra hatrany isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 20 ora sasany ka hatramin'ny 4. Izany dia afaka andraisantsika rehetra anjara na amin'ny asa atao zany na amin'ny fandrahoana sakafo ho andreo mpanao travaux. Ny famerenan-kira ny antoko-pihira dia isaky ny asabotsy hariva amin'ny 9 ora ary ny alahady aoriany fitombo vavahana. Misy koa ny fanatanjahantena sy fitahizam-batana amin'ny alalan'ny karate isaky ny asabotsy amin'ny 5 ora arivo. Ny fotoanan'ny fifoazana sy ny asa fampahirezana dia isaky ny asabotsy amin'ny 20 ora sasany. Ny sekoly alahady sy ny katekumène dia isan-kalahady amin'ny 7 ora maraina. Ny fanadiovana ny fiangonana amin'ny sabotsy ho avy izao ny volana desambra dia amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 3 ora anasana ny rehetra sy ny sampana ihany koa. Ny diakona tompona anjara amin'ity volana desambra dia ny groupe C sy ny E. Ireo daty mila tadidina dia anio moa zany efa fantatritsika fa ny andro noely misy ivokatra izay afaka andraisantsika anjara ery aoriana ery. Saina koa ireo izay rery mba tsy hijanona irery any atokantrano amin'izao andro fety izao fa afaka miaraka misakafo ao amin'ny grande salle ao ambany. Ny 17 ny volana desambra asabotsy dia misy ny azian'ny fifoazana sy fifidianana birao. Ny alahady 13 ny volana desambra dia misy fitompo vavahana ary misy koa fandraisana ho mpandray ny fanasan'ny tompo any finaritra Ezra Andriamakajy. Raha eto izy dia angatahana hitsangana miaraka amin'ireo ray aman-dreny ihany koa. Sotra tompoko. Izany fotoana amin'ny 13 ny volana desambra izany koa dia fotoana ho fankasitrahana sy fisaorantsika any pasteur Aobo Randrenarson izay nandalo teto antsika nandritra ny herintaona mahery hianatra raha.
ka dia eriariana ihany koa dia misy boky afaka anoratantsika izay afatra tiantsika hoentina aminy na fahatsiarovana zany na firarian-tsoa afaka soratantsika. Misy ihany koa boatin-drakitra ho atolontsika ny pasteur Rob Mianakavy amin'ny ady 31 décembre efa afaka ataontsika eriariana ny koa. Ny alatsinainy fa voalohan'ny volana janoary 2024 dia misy fitompim-pavahana eto amin'ny 20 ora. Ny zoma fa 5 volana janoary dia misy ny formation serviteur ho an'ny responsable rehetra eto amin'ny fiangonana. Ny 9 ny volana janoary dia misy ny AGTILY sy élection bureau. Fa 7 volana janoary dia misy ny AG ny SZM sy fividianana birao ao any koa torak'izany ny SLK. Ny 17 ny volana janoary dia formation serviteur eto miaraka amin'ny pasteur synodaly pasteur 7 anasana ny responsable rehetra eto amin'ny fiangonana. Ny 14 ny volana janoary fanokanana sy fandraisan-tanana ny diakona izay asa mandritry ny taona manaraka roa taona manaraka 2024-2025. Ametrahana ihany koa izany fotoana izany an'ireo mpiandraikitra rehetra hiasa mandritry izay roa taona izay. Fiangonana dia manomboka amin'ny 10 ora amin'io fotoana io. Misy dépôt an'ny CLC ery arina ery koa afaka antonontsika. Misy boky maromaro mahafinaritra sy mahaliana ary mahasoa ho an'ny rehetra na ny kely na ny lehibe afaka atontsika. Ilazana ny tompon'andraikitra ny sampana rehetra mba handefa ny bokim-bola any amin'ny mpamarom-bola mba ahafahan'izy ireo mamita ara-potoana ny fanamarinana ny bokim-bola rehetra. Izany dia tsy maintsy vita alohan'ny 30 ny volana Desambra. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana sy ny fatsanganana tena maty mampandrenesina ny fianakaviana fa pastora Eugène Rakototsone izay pastera teto amin'ny tafo FPMA nandritra ny fotoana maro dia nodimandry tamin'ny alarobia 20 ny volana Desambra teo. Efa nisy ny fotoam-bavaka izay natao tamin'ny asabotsy 17 volana Desambra tany a Montpellier izay nisoloan'ny pastera Randrianandrasana Janot sy ny mpiara-miasa any FPMA ex-Marseille. Dia entanina itsika hitondram-bavaka izany fianakaviana izany. Vaovao 13h matin misy hatrany ny consultation médico-sociale isaky ny sabotsy fa voalohan'ny volana. Ny manaraka zany dia amin'ny 9 janoary misy ny consultation izany dia mila maka rendez-vous. Vaovao fampitany misy ny fiofanana sekoly alahady eto amin'ny faritany atsimo atsinanana ny asabotsy fa 17 ny volana janoary amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 10 ora any amin'ny FPMA Saint-Étienne. Misy koa ny fanasana izay azontsika avy amin'ny tafo Nice. Misy ny anasana izy ireo zany amin'ny culte d'installation any pasteur Toki Rakoto Andrenavony izay zanaky ny fiangonantsika. Zany ny atao dia amin'ny alahady fa 7 ny volana janoary manomboka amin'ny 7 ora any a Nice. Entanina isika izay maniry ny anatrika izany fotoana izany mba hisoratra anarana aty amin'ny birao. Ny fisoratana anarana dia hatramin'ny 30 ny volana Desambra kanefa kosa manafatra ny tafo misy fa raha sanatrika feno ny toerana dia na misoratra anarana alohan'ny 31 Desambra atsika dia mety tsy ombontsony ny toerana ka dia manasa antsika zany hisoratra anarana faran'izay aingana indrindra mba ho azo antoka ny fahazotsy toerana amin'izany fanatrehana izany fotoan-dehibe izany.
dia toy izao hitantsika amin'ny fafana ny rakitra izay azo tamin'ny alahady lasa teo. Ao ny rakitra izay misy ny fonctionnement, ao koa ny rakitra faharoa izay ampiasaintsika amin'ny trandro, misy ny rakitra batisa, rakitra reconnaissance ary ny voaloham-bokatra na izay ataontsika hoe adidy dia efa hitantsika eo amin'ny fafana. Mampiatsara antsika fa ny ekipe finance dia vonina hatrany mandray ny voaloham-bokatra ery arina ery. Rehefa avy eo dia misy ny rakitra rakim-pisaorana izay ho atolontsika ety alohana. Misy ny rakitra izay amin'ny fonctionnement izay aterintsika amin'ny kitapo mena ary ny kitapo manga mahazatra ny ataontsika ny rakitra ny trandro. Misy ihany koa toy ny mahazatra ny carte bancaire ahafahantsika manatanteraka izany rakitra izany. Mitoy hatrany ny banque alimentaire azontsika alaina atsy amin'ny salikate izay mila izany, izay afaka manolotra dia entanina ihany koa. Izay indray ary tompoko misy adiny kely ny amin'ny adiny kely fotsiny ny amin'ny faharaiky amby 30 ny volana desambra dia misy ny takarivam-pifaliana anasana ny rehetra ny ariva amin'ny 7 alina ao amin'ny salle de fête. Entanina isika isoratra anarana amin'ny ireo laharana efa voasoratra efa hitantsika mianakavy eny amin'ny WhatsApp. Dia misaotra tompoko, mirary herinandro finaritra ho antsika rehetra eo ambany fitahian'ny tompo. Misaotra ny filoha tamin'izay vaovao maro nolazaina teo izay izay mampiseho fa mandeha miroso hatrany ny fiangonantsika ary manararoatra amin'ny anaran'ny FPMA ray manontolo ny tenako. Misaotra n'ireo zanak'ampelezana izay mandalo amin'ny fanohanana ambavaka, amin'ny fanohanana arabola izay ataonareo eto amin'ity fiangonan'ity. Reny hitanareo tamin'ny vaovao reny niezaka hoentin'ny fiangonana saika isan-kerinandro dia misy zava-baovao hatrany. Izany tanteraka dia mazava ho azy fa eo ilay Andriamanitra manohana antsika fa isika mianakavy koa na ny eto toerana na reo any amin'ny toerana hafa dia samy mitondra anjara biriky. Tsongana manokana amin'izany ty fiangonan'ity dia nangatsika be taloha izay ny anarany ao amin'ilay fiangonana mangatsika be ve efa souvenir sisa souvenir izany fa hitantsika fa petraka reny climat eniny reny ary ny ao ambany ny salle grande salle zany izay anaovantsika fety raha te ohatra isika hoe tianao batisa, tianao mariage, tianao catéchumène dia afaka ampiasain'ny fiangonana zany amin'ny vidiny tena mirary dia mirary ho an'ny zanaky ny fiangonana. Zany natao ary ny vola rehetra fanomezana nataonareo rehetra reny dia manao ezaka ny birao sy ny komity mba ho hitanareo mazava transparence hoe ay le vola omenay ho fanohanana ny asan'Andriamanitra tena mipakany amin'ireny asa maro isan-karazany reny. Dia manohana anareo zany hitazona hatrany izay fahasoavana lehibe izay omen'ny tompo izay satria betsaka anjahatra mbola miandro ny fiangonantsika ary ny vina miandro indray hoe matoa men'ny tompo izao trano izao tsika dia maro ny kristianina zany nareo olona mbola tsy kristianina tokony ho tarititsika ho amin'izany fiangonana izany handray ny famonjena izay omen'Andriamanitra maimai-paona amin'i Jesosy Kristy ka le vina zany dia hoe viens et vois andeha izaho tao amin'ny havana mantsakay izany namana tongava ao amin'ny fiangonana ex Marseille FPMA ex Marseille fa misy ny rehetra ao misy ny 13e mada izay nolazaina teo ao anatin'izany 13e mada zany dia izao mety misy namantsika havatsika na malagasy na vazaha ninninona fieviny dia misy ny fitsaboana maimai-poana isaky ny sabotsy voalohany volana. Tsara ho fantatry ny rehetra zany satria maro ny olona mety tsy afaka mitsabo tena nefa ny fiangonana manana an'izany ary tsy hoe rehefa hitsabo ihany vo amin'izany fa mila taizana koa ny tena mba tsy harary dia hitantsika teo fa misy fanatanjahantena izay ataon'ny fiangonana amin'ny alalan'ny 13e mada ary men'ny tompo olontsika amin'izany mitaiza
tsy hoe andeha hiady akory fa manafitazateny zany mila kolokoloana le tena zay afahantsika manambara ny teny maro dia maro misy sampanao misy fitaopovavahana amin'ny teny frantsay isam-bolana ary misy koa ireo sampana marobe zay manao an'izao fiangonana zao andeha zay samy manana ny toerany avokoa dia mitaona antsika rehetrarehetra zany mba hanaparitaka an'izany vaovao mahafaly zany any amin'ny manodidina any hoe ny fiangonantsika dia nomeny tompo fahasoavana ary mitohatra anytsika mbola maro mitetika asa zay ho apetraka izany nefa dia tsy hoe fa raha tsy eo ny fandrombonantsika mianakavy ka dia makasitraka makatelona amin'ny anaran'ny fiangonana ray manontolo amin'ny asa rehetra zay ataonareo amin'izany ka dia ho voninahitra Andriamanitra dia izao tsika dia miroso avy hatrany amin'ny rakipisaorana afaka ataony manao carte bancaire amin'le panier connecté afaka ataony manao virement afaka atao ary misy zavatra ho atao apetraka zany ao arinao amin'ny afahan'ireo manaraka amin'ny ainao manjery koa rakipisaorana fa azonareo atao ny manao izany par virement atreto dia ho voninahitra Andriamanitra rery ihany miroso amin'ny rakipisaorana vavakatrano sika zao misaotranao zay tompony nanomezanao anay ty toeran'ity ahafahanay mivory toy izao mankalaza noely malalaka mafana ampifaliana mifanatry tava ary koa afaka mandray ilay teny fiainana avy aminao menao ty trano ity zay zay tsy takatra ny sainay nahazona izany satria tsy nanana teti-bola akory zay tany am-piandohana fa vola madinika no nangonina nefa zany vola madinika nangonina zany napetraka teo anatrehanao dia tonga zava-dehibe nahazahoana izao trano zao raha tsy nanana trano ary zay nomenao trano ankehitr'io zay efa manana zao toerana zao indray dia misy tanjona lehibe tianao hampanaovina anay fiangonana dia meo anay ny hery ary atao vonona koa zay anohana zany asa masina zany hatramin'izao ary mpanapiala ny fofinainay misaotra koa ny amin'ireo mpiasa isaky ny asa botsy zay tsy tapaka na mafana andro na mangatsika na avy orana manao zany asa zany ary hita mivaingana zany matoa zao afaka manao zao fitaopovavahana zao zay ao re zay manohana amin'ny lafiny maro isan-karazany sakafo ao reo zay manolotra fanomezana vola fotoana isaorana ianao zany betsaka koa nefa tompony mbola asamiandro satria mbola misy vola efaina na amin'ny banka na amin'ny diocèse zay ataonay isa-taona sy alohanay amin'ny farany dia fantatray fa maro ny olona te-hanome satria ny vola zay omeny ny fanomezana zay omeny dia mivadika bainga hita maso tsy azo lavina fa ny zavatra omeny dia mivadika asa ary mahasoa ny tsirairay mahasoa ny taranaka manjafy dia tahirizo amin'izany firaisanaina izany zay zany fiombonana zany zay mba hatateraka tokoa ilay vina zay apetraky ny fiangonana indray hoe andeha iza viens et voir les œuvres du Seigneur parce que le Seigneur est merveilleux sa parole est puissante créatrice c'est au nom de notre Seigneur que nous prions amen. Miroso amin'ny rakipisaorantsika
Tsorantsika ny raha 570 anjin'ny fahatelo no ataontsika dia rahalaza perakisika zao dia marana ny fotoanasika amin'ny alalan'ny vavaka fisaorana sy fangatahana dia avy eo ny sekoly dia STK dia tsodrano. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour cette journée que tu nous donnes, un privilège pour nous de nous réunir ce matin dans ta maison pour te louer en ce jour de Noël. Merci de nous avoir donné le plus beau des cadeaux, ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, pour notre Église, la FMA Aix-Marseille, que tu sois toujours à la tête de notre Église. Nous te confions les responsables, le pasteur, le bureau, le comité de l'Église. Éclaire-les par ton Esprit Saint dans toutes les décisions à prendre. Que tu sois le centre de chaque section et que chaque paroissien puisse s'épanouir spirituellement. Nous remettons les prochains événements entre tes mains, la confirmation de Fnarch, la consécration des diacres, l'installation du pasteur Touk, et merci pour le service du pasteur Oubi. Merci parce que toutes ces personnes ont répondu à ton appel en voulant te servir. Nous prions pour les enfants et les jeunes. Donne-nous ta sagesse pour que nous puissions bien travailler à l'école et dans les études et que nous soyons obéissants à la maison. Rassure-nous quant à notre avenir, car nous savons que tu as des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Veille sur nos parents et nos aînés, fortifie-les dans leur travail, qu'ils soient attentifs à ta voix et préserve-les de tout mal. Nous pensons en particulier aux personnes qui traversent des temps difficiles, que ce soit financièrement, administrativement parlant ou autre. Encourage-les, Seigneur, donne-leur la patience et soutiens-les par ton Esprit Saint. Que ta faveur soit sur eux, tu pourvois à tous nos besoins. Guéris les malades, réconforte les endeuillés, en particulier la famille du pasteur Eugène, réconcilie les familles, restaure les cœurs brisés, accompagne les personnes hospitalisées et isolées,
et pense les blessures de ceux pour qui Noël est une période douloureuse. Nous te prions aussi pour le monde entier, nos patries, Madagascar et la France. Accorde ton intelligence aux dirigeants et conduis-les avec humilité. Tu vois les guerres, les conflits, la violence que subit le monde. Agis dans le cœur des différents acteurs pour que ta paix puisse régner ici-bas. En ce temps de fête, Seigneur, nous souhaitons que ton amour puisse régner dans chaque foyer, que nous n'oublions pas la vraie signification de Noël, mais que nous profitions de ce moment pour nous rapprocher de toi. Aide-nous à briller comme lumière du monde et partager ta joie autour de nous. Merci encore pour ce merveilleux cadeau. Merci de prendre soin de nous. Merci pour ta fidélité, pour ta parole et ton écoute. Et merci de répondre à nos prières selon ta volonté. Nous terminons cette prière par celle que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous pas en tentation, et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Sekuleladia dia miomana avy hatrany ny STK mba somary antsihatra mandeha ny fotoana. Allez les enfants et les jeunes se préparent. Après, nous recevons la bénédiction.
amarana ny fotoana isika koa dia mamerina ny firarintsoa amin'izao noely 3 izao izay fetiny teny zay ny amin'ny tanora sy ireo zanakitsika fa atsika indray zao a valorisons la parole comme nous chantons des fois on n'entend pas de tena hoe mba hiaraka hira tao an-tsahany Betlehem itsika mianakavy a dia mba mamoaka zay rehetra ao anatintsika ao. Valorisons les paroles chantées accompagnées par les musiques et chantées par les enfants de Dieu. Je vous invite à vous.
an'izay mahay miaro anareo mba tsy ho tafitoina ary mahay mampitsoro anareo tsy misy tsiny eo anolohan'ny voninahiny amin'ny firavoravona ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Ny andiny manaraka. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Dia mirary noely sambatra, noely fetin'ny teny ho antsika mianakavy, misy bonbon kely ireny papiote izay zarain'ny fiangonana dia afaka mipetraka isika dia rehefa mahazo dia afaka mifampiaraba, mody ary manaova fety sambatra. An'Andriamanitra ho an'Andriamanitra rery ihany ny dera.